na fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Miarabantsika tompoko izay mpanaraka n'ity fandaharana itya, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Efa mambolana maromaro no rahantsika teto isoranay Andriamanitra ary omena azy ny voninahitra fa dia maro amintsika na eto Madagascar na ty ampitan-dranomasina ty no mandray tombontsoa, mandray fahasoavana, mandray famonjena, mahalala ny zava-miafy ny filazantsara sy ny tenin'Andriamanitra tao anatin'izay volana maromaro ny rahantsika teto izay. Ny ankatahana sirinay eo anatren'Andriamanitra ho antsika rehetra dia ny mba hanananao faharetana trany eo am-panarahana n'ity fandarana ity, satria dia ozy izy ilay tenin'ny soratra masina ao amin'ny Deoteronomia 7 efa nianarantsika teto manao hoe fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ka ao anatin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia misy fitahiana ara-panangezabe izay raisintsika, ary eninao hoe misy fitraikany any amin'ny ara-nofonao sy amin'ny toe-tsainao ihany koa izany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka dia manasanao ary zay mba hiara-dalana hatranytsika ao anatin'ity fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ity. Miarabanao ihany koa ny tenako pasteur izay ifanentanento amin'ity fampianarana ity mandritra ny minitra maromaro. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Tovo, dia miarabantsika menakavy tompoko. Mialohan'ny ianarantsika ny Deoteronomia 7 dia manasanao ny tenako aloha mba hivavaka. Raha mety ianao raha toka misy tsy fahasalamana dia hivavaka ao anao mba hanasitrana amin'ny tompo anao amin'izao fotoana izao raha misy olana manokana sedrainao mety tsy hita taratra ety ivelany fanaintainanao fa ao anatin'ny fonao sy ao anatin'ny sainao dia hivavaka ao anao raha toa kosa nefa ianao tsy manan-java-mahory milamina ny zavatra rehetra dia mbola hivavaka ao anao ihany koa mba hitahin'Andriamanitra ho anao bebe kokoa, satria Jesosy Kristy tompo dia milaza an'izao teny izao manao hoe tonga aho Jesosy mba ananany olona fiainana sady ananany be dia be, ka tsy mijanona eo amin'ny fiainana fotsiny fa fiainana be dia be. Koa manasa antsika rehetra tompoko hiaraka hivavaka amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, tonga indray ty fotoana izay hitoriana ny teninao, hitoriana ny filazantsara ty mandefa ny teninao anao mba hanasitraan'Andriamanitra rainay. Ozy izy ny boky ny Deoteronomia 7 izay nivakiana teto tompo manao hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetrarehetra zao raha miaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao. Dia misy fitahiana be dehibe tsy tambo isaina izay efa nolazainao Andriamanitra, kanefa dia ny zavatra misy moa tompo amin'izao fotoana izao hoe maro ny olona tsy mahatsapa an'izany tena fitahiana zao vosoritra ao anatin'ny Baiboly zany. Ao Andriamanitra ireo tafitry ny devoly, ao Jesosy ireo azeverina hoe karazana asana devoly mampiemitra mampiverin-dalana mahatonga ny finoan'ny olona tsy tena mitoetra tsara. Ao ihany koa zay mahatsapa hoe voareborebo nireo karazana
korotana any anatin'ny fo sy ny saina dia tsy maheno feo akoatra ny feo any fanaintainana sy ny feo an'ireo problema ireo amin'ny anaran'i jesosy androany a za mandidy an'izany tafio-drivotra izany zany korotana rehetrarehetra zany mitsahatra amin'ny anara mahiran'i jesosy kristy velona sy manan-kery avy nazareta atsahatra zany fanaintainana zany rava daholo zany fanaintainana zany amin'ny anara mahiran'i jesosy tsy ambinina amin'ny anara mahiran'i jesosy zany raha vako ny tafitry ny devoly rehetra ny asan'ny maizina rehetra reo aretina ao anatin'ny vatan'ny olona erina famosaviana miala ny anaran'i jesosy kristy tompo didiko daholo reo karazana problema eo fiainao mitsahatra zany amin'ny anara mahiran'i jesosy kristy amin'ny anaran'i jesosy reo aretina maro samihafa na aretina tazo mahery na kitrotro pazony ankizy mitsahatra amin'ny anaran'i jesosy zany zao do zao amin'ny anaran'i jesosy kristy raha vako zany aretina zany amin'ny anaran'i jesosy manonona fanasitrananao anao a manonona fitahina ho anao a amin'ny anaran'i jesosy a misaotra tompo ny amin'ny fanafanao mpanomponao amen. Deoteronomia toko fatelopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny farany a tsy de lava le vaky teny fa de iarahantsika mamaky raha eo ampelantananao ny baiboly a mety aty ambony fiara ianao no mandrenty fandaranty aminao onjapeo de azonao atao ihany koa raha manana fotoana ianao de manokatra amin'ny baibolinao anatin'ny telefona dia miara mamaky tsika tompoko. Ny andiny voalohany ary rehefa tonga aminao zany zavatra rehetra zany dia ny fitahina sy ny fanozonana zay nataoko teo anoloanao ary mahatsiaro izany ao amponao any amin'ny firenena rehetra zay androany Jehovah Andriamanitra ao anao ianao ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra sy miain'ny feony amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra araka zay rehetra andidiko anao sy ny zanakao anio dia ampidiny Jehovah Andriamanitra ao avy amin'ny fahababony ianao ary amindra fo aminao izy ka hanangonanao indray avy any amin'ny firenena rehetra zay nampelezan'i Jehovah Andriamanitra ao anao raha misy aminao voaroka any amin'ny faravodilanitra de avy any no hanangonan'i Jehovah Andriamanitra ao anao ary avy any indray no hanalany anao dia ampidirin'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny tany zay nolovan'ny razanao ianao ka olovanao izany ary nisoanao izy sy amaro anao mihoatra noho ny razanao de hoforan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao sy ny fony ny taranakao hitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fahavalinao sy ny mahakalanao zay nanentsika anao ireny fanozonana rehetra ireny dia iaino ny feon'i Jehovah indray ianao ka hanaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao mananamby ampy ianao amin'izay ahasoanao dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiomponao ary ny vokatra ny taninao fa hofaly aminao indray Jehovah ka ahasoanao araka izay nahafaliny tamin'ny razanao raha miain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao hitandremanao ny didiny sy ny lalàny zay voasoratra amin'ity bokyny lalàny ity ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra fa izao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy saro-patarina aminao ary tsy lavitra tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza ny akatra any an-danitra akazo atsika mba ho henotsika ka raha atsika ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka anaovanao hoe iza anao ka any an-dafin'ny ranomasina akazo antsika mba ho henotsika ka raha atsika fa eo akaikinao indrindra ny teny de eo ambavanao sy eo am-ponao mba harahinao indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka iamaro ary mba hitahin'i Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany zay fa hidirana olovana fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona iankohoka eo anatrehan'izay andriamanitra hafa sy hanompo azy de lazaiko aminareo anio fa horingana tokoa ianareo ary tsy ho maro eo amin'ny tany zay fa hidiranareo lovana rehefa tafita ny Jordana ianareo miantso ny lanitra sy ny tany ao anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka iain'ny feony sy fikitra aminy fa izany no fiainanao sy ny fahamarony ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany zay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena
azy pasteur Ertine. Zava-dehibe zay pasteur Tovo efa maraparana ny Deoteronomia moa zany tsika eto pasteur raha tsorina de toko anakevatra sisa de farana indray ihany koa ny bokyny Deoteronomia. Ny bokyny Deoteronomia no boky farany nosoratan'ny Mosesy. Ny Deoteronomia moa zany pasteur dia famerena teny, zany hoe karazana teny fampatsiahivana, famerenana ireo zavatra rehetrarehetra zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny anatranatra. Ary zay no hoe Deoteronomia na famerena teny azy, famerenana ireo afatra lehibe, afatra misy lanjany mba ho ampitaina amreto zanak'Israely ireto zany pasteur Tovo. Anisan'ny afatra manandanja eto ary tena manandanja eto de leloha hevitritsika pasteur izay farana amin'ny sabotsy avy izao. De lay teny eo amin'ny 5:20 hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona eo aminareo fa efa nataoko eo anlohanareo ny fiainana sy fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Napetraka eo anlohanao ny fitahina, ny fanozonana, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Ny fanaon'Andriamanitra pasteur atao anatin'ny Baiboly dia ny manaja ny safidin'ny olona. Ny zavatra tena tsy vitan'Andriamanitra, tena tsy vitan'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly de ny manery ny safidin'ny olona. Nanomboka ao amin'ny Genesis toko voalohany de safidy izy io pasteur. Nisy safidy naperak'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Nasian'Andriamanitra vatakazo teo vonin'ny hazo anankiray ary nambaran'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva tamin'izay hoe azonareo hinanana daholo ireo hazo rehetrarehetra eo, ny voankazo, ny rehetrarehetra, ny zavatra nambolena teto de azonareo hinanana. Zavatra anankiray ihany hoy Joshua, zavatra anankiray ihany tsy azonareo hoanina. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Adama zavatra ny zavatra anankiray no tsy azonareo hoanina dia io voankazo eo vonin'ny io, na le voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Izay no nambaran'Andriamanitra tamin'ny Adama sy aza hinanana, fa amin'ny andro zay hinananareo anio de ho faty tokoa ianareo. Zany hoe napetrak'Andriamanitra zavatra anankiroa norarany aloha aza mihinana kanefa afaka mihinana nareo raha te hinana, fa saingy zao amin'ny fotoana hinananareo anio de ho fatynareo. Zany hoe tena nisy safidy foana pasteur napetrak'Andriamanitra hatrany amboalohany, hatrany amin'ny Genesis de nisy safidy foana napetrak'Andriamanitra amin'ny olona hoe anaraka ianao sa tsy anaraka. Ary izay ny atao anatin'ny Baiboly ray manontolo, ny fanozonana de safidin'ny olona io pasteur, ny fitahina de safidy io. Afaka misafidy zany ny olona zay lalana rehetrarehetra tiano ale, afaka misafidy. Ozy izy eto amin'ny 5:10 indro efa nataoko eo alohanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza tamin'ny nandidiko anao androany. Eo amin'ny 5:20 ndray izy de ozy izy miantso ny lanitra sy ny tany ao no vavolombelona aminareo fa efa nataoko eo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Notsindriny tsara mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ninao izy taranakao. Eto ny Baiboly pasteur de mamaritra tsara fa ny safidin'ny ray aman-dreny anankiray, ny safidin'ny dadabe atsika tany aloha tany de misy fetraikany atraty amin'ny fiainantsika androany pasteur, hatrany amin'ny taranaka fahadimy, hatrany amin'ny taranaka fahadimy. Ny safidin'ny dadanao, ny safidin'ny dadabe anao ary ny safidin'ny dadan'ny dadabe anao de misy fetraikany aty aminao androany, misy vokany aty amin'ny taranaka androany. Misy olona nge pasteur tena tsy misafidy mihitsy. Ny ozy izy le anabavy anankiray izay pasteur, za ozy izy tena nitandrina mafy
satria hitako teo amin'ny famille koa izy fa ny sarabady daholo ny fianakaviako ny dadanay sarabady ny tany iny izy ty ny tantinanay avy amin'ny dadanay sarabady misy fianakaviana ny rahalahy dadanay sarabady ny sarabady ohatra zany ozy izy zareo ny dadabe anay sarabady nanambady maro ny tena maro na ny dadabe fa tsy hoe sarabady de zaho izy izy nitandrina mafy mba tsy ho tafiditra ao anatin'izany de nitandrina mafy izy pasteur atrapiny hoe atrapiny fahadiovany mihitsy hoe za tsy anambady tsy miaraka amina raha tsy vita mariazy tsy manao firaisana rarofo raha tsy vita mariazy zany anisan'ny zavatra nitandremany mafy mihitsy ary tena nitandrina fatratra ozy izy ny olona niaraka tamiko fa tafiditra pasteur tena tonga eo am'le zavatra tsy tiako eritreretina sarabady pasteur niteraka roa de tsy eo zany vadiko zany pasteur ozy izy endry tena no fidiko tao anatin'ny maro ozy izy ny olona nieritreritra hoe hiarakaraka amiko fa za vokatry le fahitako teo ny fianakaviana ozy izy hoe tena reto ny fianakaviako efa sarabady de tsy zeo lehilahy hitakitako tena ozy izy niarahako zareo moa fianakaviana manamanaka tao de ohatra ny fandrombanyrombaly zay ihany le anabavy fa zaho izy tena mitsofoka tao anatin'le hoe tena ty olona ty ny azoko antoka fa nisaraka pasteur rava am'izao fotoana zao le zany hitanao mihitsy hoe tsy fidiny ho an'le vehivavy fa efa le zavatra avy any ambony le zavatra avy any ambony tsy azon'ny alana pasteur atofo le ozina avy any ambony tsy azony nandosirana ilay ihery zay fototra mamatotra an'izy menakavy tsy azon'ny alana mihitsy misavatra ohatran'izany ary mametra-panotaninany olona ankehitriny hoe aiza ny lalakalehako aiza ny tany ivoahako inona ny zavatra tokony ataoko misy karazana fiainan'olona pasteur atovy tena hoe ny fiainany ray tratrany tele hoe ohatrany hoe mety vetivety le fiainana de avy eo mitotonga anatraria farany ambany ohatrany hoe manakarena vetivety de tampotampoka ohatra ny tratrana suite libre tampoka de tena potika amina fahafahambaraka mahatsiravina mihitsy ary tsy ray tsoroa efa nahita fianakaviana ohatra zany pasteur hoe nana banky 3 milliard de jerenao le taranaka théorina ohatrany mandova trosa ohatra zany le arena ohatrany misy le vola ohatrany misy fa ny mahavarina ihany ko pasteur le trosa miaraka am'ireo ary de mifandimby miditra eny tamora fandimby miditra any aponjo de ohatrany tsy afaka amin'izy menakavy katikaty raha ohatrany manana camion manana zany manana raha jereny ty ivelany manana fa tena tototry ny trosa amina miliary ary tsy olona ray amin'izy menakavy de mampalahelo moa sasatry ny manao affaire amin'ny tribonaly ao mivarotra camion mivarotra reo de manao affaire amin'ny tribonaly mba hanafana any aponja de mandamy matrosa fotsiny fiainana pasteur de tena mampametra-panotaninany zareo mihitsy hoe misy fotoana tena te hiala ary tsy te hitsofoka ao anatin'ny trosa io fa tsy tafavoaka tsy maintsy ao ihany dans le bain ao anatin'ny trosa io milomanao izy menakavy na de efa heritreritra hoe nahita ny dada efa ngiatra dada tratranyty problema troso ty na lambaraka miakatra zandarma zaty sy tafiditra ao amin'io fa tafiditra pasteur ohatrany misy hery manosika zany de ohatrany tonga tafiditra ao anatina perte ao anatina fatiantoka ao anatina zavatra blocage matsiravina de rehefa tena zoina hoe fa avaiza ty zavatra ty io misy fifanekena nataona ray aman-dreny tamina kalanoro tamina sampy tamina fanaratsy tany aloha tany nangorokarena azonao nangorokarena tamin'ny alalana sampy de le taranaka théorina ny tsisy afabela ka na mandova bela le taranaka théorina mandova an'le reny de tsy arena mitondra fahasambarana tsy arena mitondra fifaliana fa arena mitondra losa de mary ny voalaza ny baiboly ty hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao vavolombelona eo aminareo anio fa efa nataoko teo anylohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranaka ao tsy ndriny tsara ianao sy ny taranaka ao zany hoe le nataon'le ray aman-dreny vokatry ny fanompotsapy na ny rangokarena tamina fanompotsapy tsy afabelatra amin'ny taranaka teo de ireo ohatra miamletika mamaha olana isan'andro mivoaka ny trano de mamaha olana zany re olona taratry ny ozona matsiravina tsy fiainana zany mitaingina katikaty renao mba hamatrosa
mizisterenao eny ambony tomobile ary ny olona tsy mahalala anao fa ohatrany hoe mba olona mba ohatrany hoe rehefa jerena anao ohatrany hoe mba olona mba metimety nefany tototrolotrosa vao maneno ny telefona de pitakitrosa mandeha misy olona mba mifarano amin'ny Facebook de fa mahana olana tena tototra anaiza anaiza de mametra-panontaniana nefa ianao tena miezaka misy fotoana ny asanao mandeha ny fidiram-bola mandeha ny vola miditra fa zay vola miditra de amahana trosan'olona miditra 50 millions amahana trosan'ny banky miditra 75 millions amahana ny trosan'ny banky miditra 25 millions amahana ny trosan'olona ary tratrana problema matsiravana vao nisy omaly pasteur nisy vehivavy resaka tamiko de zao nataony tena potika izy menaka avy potika nafantrana sy fahafahambaraka ny vadiny moa lasadala de ny vadiny lasadala io de nalefa ohatrany hoe nalefa sesitany amina toby any fianaratsoa any hoe de va lefa sesitany any fotsiny fa tsy hitatsonzy ny tsabona azy de izy tena efa potika ny gadra tany amponja io vehivavy io resaka vola sy fidiram-bola fampitena de tonga tao amiko tao izy nitaraina de nanao délivrance azy fataro tsara le faka ao aminy hoe misy fakanozony ny délivreko indray mandeha tany amin'ny fakany tena ozy izy netsika le devoly tao aminy de zao ny teny le devoly reto ozy izy ampahantra anay reto poteanay ny ray aman-drenireo izy mpampanjana bola na mpijaly olona mpampanjana bola na ny ray aman-dreny leka izy vavy zany mpampanjana bola na mpijaly olona ozy izy de aty amin'ny reto zanany reto zay no mifantatra teo zany de naveo moa zy nasaiko mibebaka hoe beba amin'ny fahotan'ny ray aman-dreninao raha nabavy fa inao tsy ho afaka raha tsy mibebaka noho ny fahotan'ny ray aman-dreninao mifonay ianao amin'ny Jesosy satria any fa zany no teny le devoly ny ray aman-dreniny reto ozy izy nampanjana bola olona mpampanjana bola olona ary nampijaly olona de potehanay ary alainay baraka sy potehana ty amin'reto zanany reto ozy izy ny manara-po de hitanao tsy fidiny ho an'leka izy vavy izy nigadra tany an-tany mora vokatry ny problème na tsena ihany vokatry ny problème na volan'olona tsatrana zao na niany koanina izy na tonga tao amiko tao na niany koanina tsisy ny vadiny lasa dala tsy zao izy horoan'ny fianakaviany satria mipetraka amin'ny fianakaviany izy de horoan'ny fianakaviany tsy hitako paster rehefa tena zoinao le izy ozona avy any ambony de io miraikitra ao mitaranakio ary io paster mila tapahana tsy misy hery asana fanahy io de tsy misy hery mahafaka an'io raha tsy herin'Andriamanitra irery ihany satria ozy voalaza Baiboly tsara eto hoe hatrany amin'ny taranakao izy zany hoe le zavatra ataon'ny ray aman-dreny ny dadabe ny dadabe de misy fiatraikana taty amin'ny taranaka ary tsy afabely io ny olona mety tsy mino an'izany paster fa zany ny marina paster tofo ya ny zavatra hiteto moa araka le teninao teo pasteur ertina hoe safidy le izy na zany olona misafidy an'ilay ozona na misafidy an'ilay fitahina fa anisan'ny toetra an'Andriamanitra na tsy manery azy izy de manoro-hevitra izy ary ny toro-hevitra omeny de ozy izy hoe misafidiana ozy ny fiainana mba ho velona ianareo ary zay lay toro-hevitra avy amin'Andriamanitra zay zao tiana ho apita aminao ihany koa hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao de ny hotian'Andriamanitra sy anaraka ny didiny araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto reo zavatra anankiroa reo mantsy pasteur na ny fitahina na ny ozona ireo zany no fototra tsy maintsy aingan'ny fiainan'ny olona eto ambonin'ny tany reo hery anankiroa reo no mamatotra tsy maintsy mifamatotra am'ireo ny fiainan'ny olona ary mamaritra ny fiainany mamaritra ny hoaviny androany zao de misy olona mifamatotra amina fitahina de misy olona mifamatotra amina ozona de miainga am'ireo fototra anankiroa fondation anankiroa reo zany no maniry ny fiainan'ny olona anankiray mitsangana ny fiainan'ny olona anankiray io fiainantsika mandendeha tsika eny amin'ny arabe mandendeha tsika ho tokantrano mandendeha mianatra any ampianarana mandeha makany ampitan-dranomasina io zany de zao misy hery mifamatotra amin'ny fiainanao na herina fitahina na herina famonjonana zay tsy maintsy ifamatora ny fiainantsika na mino an'izany tsika na tsy mino an'izany ka ozy tsika manao hoe ny anaotra ny tsy de mifamatotra amin'izany loatra fa hafa mihitsy ny anay aty de za zany milaza aminao hoe zay mihitsy le izy na ianao famatotra amina fitahina herina fitahina na ianao famatotra amina herina fanozonana de ozona ny manaraka atsika tahaka an'izao mipetraka izy io ny olona anankiray zay mifamatotra am'izay herina ozona izay ny fiainany de araky ny fanazavana efa nandeha teo hoe tsy afabela amina loza tsy afabela amina problème tsy afabela amina korotatsaina
korotanao anatin'ny fo tsy afabela mihitsy amina hery mipitapita ohatrany hoe tsy fahasalamana itovitovizana miapita tsy afabela amina raha ataoko hoe le ozona resaka faravana tokantrano teo de na tsatoko ara-pitiavana io na fisara-panambadiny io na ndray tsy misaraka fa tsy mahita tsiro na tsy mahita mamy mihitsy ao anatin'ny tokantrano de takan'izany ny fiasany ozona io ary io anefa nya tsy afaka na zavatra notsotsotra misy olona moa raha miteny manao hoe aty aminay mahafaka an'io amboarina ny vitanao raha teraka zao ny daty naterahanao de amboarina ny vitanao fa raha tsy andro nareo mivadika zay mahatonga anareo mikorotantava ohatran'io tsy resaka vitan'io tsy resaka raha tsy andro tsy resaka raha tsy andro tsy resaka ataoko hoe maditra le olona na endry le olona fa ianao ne mety endry be fa tsy afabela amin'izy mihitsy fa resaka ozona satria naniry teo ambonin'lay ozona ny fiainanao mety tsy anao mivantana fa avy amina ray aman-dreny avy amin'ny razam-betany aloha tany de maniry le izy ary de tsy afabela le taranaka aty aorina inona raha ny fomba atao re olona mba ahatonga atsika ho afaka ozy izy eo amin'ny andininy faenina teo pastera ozy izy hoe Deoteronomia toko fa 7 manao hoe de ofrany Jehova Andriamanitra ao ny fonao sy ny fony ny taranakao hitiavanao an Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao ofrany Jehova Andriamanitra ao zany hoe ny fomba fiasan'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly marina fa tiany olombelona rehetra Andriamanitra mangoraka olona Andriamanitra fa ny fomba fiasan'Andriamanitra de mandefa izy aloha mpaminany mandefa izy mpitory-teny de rehefa mandefa mpitory-teny izy de ny zavatra jeren'Andriamanitra de zao ny anamboatra ny toepon''lay olona ofrana ny toepon''lay olona satria efa ny anarantsika teto pastera lay tao matitoko voalohany misy taranaka 12 hatramin'ny andron'ny Abrahama le hoe i Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalavy Joda niteraka ny Fareza niteraka ny misy tantara be lehibe ohatran'izany de rehefa zoinao zany io tantara io de ny farana teo amin'ny Josefa sy Maria de i Josefa sy Maria taranaky ny olona mpanota dolidoly zany hoe ny olona teo ambonin'ny fahotana hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva hatramin'ny andron'ny Josefa sy Maria de ozy izy lay salambaiky amin'ny 5:5 hoe za de nyreny kozy de nitorotoronana tamin'ny ota zany hoe tao am-boka de nitorotoronana tamin'ny ota inona dikan'izay lay ota no miteraka an'lay ozona de rehefa tonga nefa Jesosy Kristy tompo lay nitorotoronana tamin'ny fanahy masina de rehefa nitorotoronana tamin'ny fanahy masina Jesosy de ny olona rehetrarehetra zay nateraka indray voafora fozy ny tenin'Andriamanitra eto ka nandray an Jesosy de lasa olona vaovao zany hoe nateraka tao amin'ny Jesosy zany hoe io zany manomboka lay fondation vaovao an'le fiainan'lay olona ka maro amin'ny olona ny teo afaka amin'lay ozona misafidy an'le fitahina araka zany torotentsika zany de misafidy tokoa izy no tahina fa ny problema de zao tsy mety mivavaka tsy mety midina na de makany am-piangonana azy fa ny zavatra mahamakiny sasany de mialatsina ty anyty le ametra tanana fotsiny na ny zavatra ohatrany hoe mahaterana azy de mba eto ambavaka mba ho tapaka ny ozona nefa ny fomba anafahana an'lay ozona tompoka ao amin'ny Jesosy ao ihany zany ny client io hoe raha te ho afaka amin'le ozona le olona de tsy maintsy mitafy ilay maizy an'Andriamanitra zany lay Jesosy Kristy tompo iny moa lefa nazavantsika teto hoe mitafy an'lay natura an'Andriamanitra ianao miala lay natura an'izao tontolo zao le fiainana taloha de mitafy an'lay natura vaovao de lay natura an'Andriamanitra zany hoe foran'Andriamanitra lay fo de manomboka eo manomboka miongotra io ozona io pasteurertina ary mandova an'lay fitahina le olona arak'lay voasoratra eto amin'ity andalatsoratra masina ty ka anjaratsika no misafidy zany hoe izy io zany pastera misy dingana tsy maintsy ataon'ny olona aloha na eo ara tompoko le teny manao hoe misafidiana fiainana mba ho velona de misy dingana tsy maintsy ataonao inona dingana tsy maintsy ataonao miainga ao anatin'ny tokantranonao ianao de tapakevitra ianao hiala am'ireo karazana raha manompo sampy ianao zao anatin'ny tokantranonao de ary io ny fanompo-tsamponao raha mbola pisotro toka be mihitsy ianao de anjaranao ny manapa-kevitra fa aza miandry an'Andriamanitra hoe afao amin'ity sady miboboka ihany Andriamanitra ve anala ny tavoangy eny amin'ny vavanao eto fa tsy maintsy ianao no manala ny tavoangy
na andriamanitra tsy anakana anao mihitsy raha hitrany ambary ianao zary andriamanitra anakana amty diako any ambary ty anjaranao manapa-kevitra tena hiala ao anatin'izany rehetrarehetra zany de ao arinan'izay anjaranao ihany ko no misafidy hoe ho any amin'ny trano fivavahana iainy ny tenin'andriamanitra de ao anatin'ilay fitaombavaka ao anatin'ilay fitaombavaka matetika moa zany pastera misy raha tsy tafitatsika mihitsy eto amin'ny tele fa tsy maintsy ao anaty fitaombavaka de ao anatin'ireny le séminaire reny misy taridalana misy taribavaka misy fampianarana zay tsy maintsy fantatrao zay le voasoratra eto zay le voasoratra eto hoe misafidianana ny fiainana mba ho velona de ny otiany Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hifikitra aminy ary mba zany no fiainany ny andronao zay voalaza tenin'Andriamanitra de hitahinanao sy ny taranakao hatramin'ny taranakao zany hoe ianao zany zao anatin'le zavatra mahazo anao sy mamatitra anao io de ny fanapahan-kevitrao hiala ao anatin'izay oziny zay de ho anao sy ho an'ny taranakao ozy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra pasteur Ertiny zay le izy le zavatra le ataon'ny olona mafiso kely zay teninao zay pasteur hoy izy atao amin'ny Deoteronomia toko 7 mivakitsika teo andinin'ny faharoa ka miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao sy mihain'ny feoany amin'ny fonao rehetra tsy indriny tsara ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao azavady verikitsara ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao sy mihain'ny feoany amin'ny fonao rehetra sy mihain'ny ino pastera sy ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mihain'ny feoany amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra arak'izay indridiko anao sy ny zanakao anio de ho ampodiany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fahababoana ianao ary amindra fo aminao izy ka anangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra izay nampelezan'ny Jehovah Andriamanitra ao anao misy condition fipetra resan'ny baiboly eto pastera amin'le hoe fiverenana de ozy izy hoe raha miaino tsara amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao io ihany le fipetra pastera io le hoe miverina amin'Andriamanitra miaino ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao de mbola tsy indrindray ery pastera ery amin'ny andininy fahafolo raha miaino ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao hitandremanao ny didiny sy ny lalàny zay voasoratra amin'ity boky lalàna ity ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra de ery amin'ny andininy fa efatra amby folo fa eo akaikinao indrindra ny teny de ho ambavanao sy ao amponao mba ho arahanao ny zavatra resan'ny baiboly tsao pastera amintsika moa miresaka an'le hoe fananganana fototra vaovao manangana fototra vaovao de ny zavatra resan'ny baiboly miverimberiny eto de tsy ny hoe manaova lakroa kely de ambozony nandana milanja baiboly de makanisa fotsiny any am-piangonana tsy zay fotsiny na hoe ndana mandoaliky na hoe ndana manao akanjo fotsy rebareba lava be na hoe ndanina misitrika any anaty rano zavatra resan'ny baiboly eto de tsotra be miaino ny feo an'i Jehovah Andriamanitra miaino ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ny baiboly de milaza any am-petera manao hoe efa nateraka indray ianareo de tamin'ny votsy mety loha de ny tenin'Andriamanitra zany hoe zany pasteur ny azahoana an'ilay fototra vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona de amin'ny alalany tenin'Andriamanitra amin'ny alalany tenin'Andriamanitra meda be mihitsy ny olona mieritreritra nyity resaka ty pasteur hoe rehefa mila délivrance izy mila fanafana izy de manenjika pasteur délivre kely mihitsy rehefa misy devoly io ekena fa pasteur mametsa-tanana anao fa ny fametsa-tanana pasteur tsy ampy fa mila mandray tenin'Andriamanitra ilay olona azonao ny fametsa-tanana sy délivrance atao pasteur miala ny devoly tsy ampy raha tsy miaino ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao raha tsy miaino tenin'Andriamanitra ianao zay ny fepetra voalohany hoy izy any amin'ny salamy fahenina amby zato izy iny nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy hanafaka azy ao amin'ny longoza ny anjarany nandefa ny teniny izy hasitrana azy zany hoe nahasitrana an'le olona de linony le tenin'Andriamanitra ary nanafaka an'le olona de le tenin'Andriamanitra be da be pasteur ny olona am'izao fotoana izao manenjika fiangonana etsero aiza ny fiangonana manafaka aiza ny fiangonana manao an'izao aiza ny fiangonana mitondra fitahina aiza ny fiangonana mamerina ny vadiko dia manenjika fiangonana izy za de milaza aminao
za tsy miteny hoe diso manenjika fiangonana paster hoe mitady fiangonana etsero fa ny tena fototra de ny mian'ny feoan'andriamanitra ny bazy ny fanafahana ny fototry ny fanafahana de ianao mila mahafantatra ny tokony ho ataonao tsy ianao mirotoroto mitady pastera metratananao fa ianao malala ny tokony ho ataonao malala ny zavatra voalazan'ny baiboly fa ombadiky ny fahalalan'ny olona ary fatakaran'ny olona voalazan'ny ten'andriamanitra paster de misy fanafahana azonao le izy ao ambadiky zay na tonga baiboly ny teny hoe raha miainy tsara ny feoan'ny jehovahandriamanitra ho ianao raha miainy tsara ny feoan'ny jehovahandriamanitra ho ianao virimbirinao tsara io hoe miainy toriteny de marina le teninao teo fa ny atao anatin'ireny séminaire ireny paster raha vao miresaka tsika hoe séminaire de zao tsy resaka hoe fandroana devoly fotsiny zany fa misy fampianarana raisinao paster atofo misy tenin'andriamanitra raisinao ary ampianarina le olona ao anatin'izay tenin'andriamanitra izy de ampianarina alala ny sitrapon'andriamanitra atakatra ny zavatra voalazan'ny baiboly zany zavatra tokony ho takatry reto mpijery sy mpanaraky reto tsy hoe fametsatanana fotsiny fa ao anatin'ireny fitomba avaka ireny no ampianarana ny zavatra tokony ataonao ny lalana tokony izoranao de otsindriko kely lay terinao teo le hoe safidy io ozy izy etsy hoe miantsony lanitra eo amin'ny andeny fahasivambefolo miantsony lanitra sy ny tany eo an'io ho vavolombelona eo aminareo fiefanataoko teo aminareo fiainana sy ny fahafatesana ary ny fihitaina sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny tananakao mifidiana ny fiainana ny fomba ialana amin'ny ozona pastera ny fomba ialana amin'ny ozona de mifidy ny fiainana azonao rehefa mifidy ny fiainana ny olona de andriamanitra manafaka azy eo anatin'ny ozona de tsindriko kely le teninao teo ohatra hoe resaka toka sy giara fijangajangana fahotana maro isan-karazany fanimpotsapy fahantrana troso ahoana ny fomba ialanao an'ireo ny fomba ialanao amin'ny toka raha lahy de tsotra be mifidiana ho any am-piangonana azonao mifidiana ho any am-piangonana de ho hitanao tsy ahita lalana ho any amin'ny toka ianao zavatra anakiray ihany izy paster safidy eo anoloanao misy bara eo anoloanao de misy fiangonana raha teo afaka amin'ny toka ianao de zavatra anakiray ihany mifidiana hitsofoka any am-piangonana azonao mifidiana hitsofoka any am-piangonana misy sasafidy eo de ho afaka ho azy ianao ka ao amin'andriamanitra ihany no manafaka an'io fa ny bedabe raha aman-dreny bedabe raha aman-dreny paster am'resaka amiko nandray mitondra ny zanany lahy eo amiko paster ty mba hidelivre to zanako lahy ty fa mifokarongony tena mifofafatotry ny sigara de tsotra be ny ataoko an'le zazalahy zao ale izy rahalahy na hivavaka fa zato faharivo anao eo ary paster erty ka ho faripeo hivavaka anao délivrance anao tsy afaka ianao tsy afaka ianao raha tsy misafidy ianao hivavaka zavatra anakiray ihany ingely izy rehefa misafidy ny hivavaka le olona paster misafidy ny anompo an'andriamanitra izy de omen'andriamanitra hery izy de miala ho azy amin'io afaka ho azy amin'ny fahazaran-dratsy ianao fa ianao teo afaka amin'ny sigara ianao teo afaka amin'ny rongony ianao teo afaka amin'ny toka nefa ianao tsy te hisafidy ny hivavaka ianao tsy te hifidy hiditra any am-piangonana de fieveran'le madama fieveran'le raha matondra ndray hoe ametrapetra amin'ny pastera tananao de misy miracle le eo an-tranonao ny zanany de io zanany fa ohatranao lasa tsy mifokatsony tsy mitombony zany paster tsy afaka io zazalahy io raha tsy makany am-piangonana azonao raha mbola misafidy io zazalahy io ny adalany misafidy izy ny tsy anompo an'andriamanitra de tsy possible ho afaka zany izy ka ny voalohany atoroko an'ireny ankizy reny re zazalahy reny na atoroko ny reniny de za rehefa manorevitra de zao tsy ny anala azy amin'ny rongony paster ny atoroko azy tsy ny manala azy amin'ny toka za tsy manorevitra an'izany za de tsoroko aminy za hoa tsy miteny anao hoe miala amin'ny toka za koa tsy miteny aminao miala amin'ny rongony fa teny tsotra fotsiny atoroko anao ndao hivavaka ampy zay ndao hivavaka fa rehefa mivavaka ianao misy zavatra milamimao be da be le lamy teny amiko io a paster mba délivre mihitsy fa tsy haina tsy afaka amin'ny sigara tena tsy afaka amin'ny sigara ianao rahalahy raha tsy mivavaka fa aza mieritreritra ianao hipetraka fotsiny ao an-tranao de hijery télé de mijery manao facebook de aveo mihinakanina de aveo afaka amin'ny sigara fa hanametraha paster eritiana tanana tsy mitombony zany
mila miain'ny tenin'andriamanitra ianao, mila miain'ny feoan'andriamanitra ianao, mila mitsofoka any amin'ny toeram-pivavahany ianao, satria safidy io a lalana anakiroa ihany ny eo alohanao. Raha misafidy ny anompo an'andriamanitra ianao dia misy fiainana amin'ny pastera, misy fanafahana any, misy délivrance any, misy fanasitranana any, misy fitahina any. Raha misafidy le olona anompony tompo. Raha misafidy ianao andeha hiloka, andeha hibalina, andeha ho any amin'ny bara, misafidy ianao andeha hampirafy, dia tady io fa alahelo ny fiafarany io, korotana tokantrano ny fiafarany io, fahantrana ny fiafarany io, korotanao anatin'ny atodoanao sy ny fonao, ary fatapahana lalan-drano fiafarany io, lalanao mizotra ho any amin'ny fahotany io. Safidy izy io pasteur atofo. Raha misafidy hivavaka le olona dia isy fiainana ho lalovany. Raha misafidy tsy hivavaka izy dia ny mifanohatra amin'izay ny zavatra hitany. Fa raha zay hoe heritreritra ianao ametrapetraha-tanana fotsiny dia ho afaka ny ozony, ametrapetraha-tanana fotsiny dia ho afaka mitrosa, ametrapetraha-tanana fotsiny dia ho afaka amin'ny fahantrana, ametrapetraha-tanana fotsiny ianao dia ho hiverina ny vadinao, dia mpamitaka izay mpitoro teny miteny ianao an'izany. Mpamitaka ianao heritreritra tsy hain'ny tenin'andriamanitra, ianao heritreritra tsy hain'ny voalazan'ny baiboly, ianao tsy heritreritra hain'ny toroteny, fa hoy ianao hoe hitady pastera mpanao mazia izay hanafaka anany ity, dia lainga zany pastera. Tsy maintsy mihain'ny feoan'andriamanitra ary misafidy hivavaka le olona pastera tofo. Marina be zay pasteur Ertina, safidinao foana no hamaritra ny hoavinao na ozona na fitahina. Safidy ihany koa pasteur iresaka ny fiainana andavanandro ny olona angapontsika hoe safidy ny manan-karena, safidy koa ny manitra. Miankina amin'izay daholo io, safidy ny salama dia safidy ny marary. Mety tsy hitovy hevitra angamba ianao hoe ahoana koa zany fa ty aretina be deaibe ty ve dia ahoana no zay hoe dia safidy ny arary. Asa raha mba fantatsika fa ny aretina misy karazana aretina maromaro tahaka an'izao. Misy aretina avy amina ozona aloha, misy aretina avy amin'ny tsy fahonona tena, tsy fahonona tena, misy ny aretina avy amin'ny fahotana, misy ny aretina avy amina fampisaviana. Reo zany no fiavian'ny aretina: mosavy, fahotana, ozona ary ny tsy fahonona tena. Ohatra hoe disy voky loatra ianao dia mety arary, misy sakafo tsy tokony hohaninao dia hohaninao, dia misafidy le olona amin'izay fotoana izay. Raha ohatra ka hitanao fa ozona le mahazo anao, ohatra hoe misy aretina hitovitovizana daholo nareo mianakavy, dia izao tsy voatery andovany io aretina io ianao, na dia efa niteny azy ianao manao hoe ny anay mianakavy io dia efa hitovitovizanay daholo io aretina, manao solomaso daholo zahay hatramin'ny zazakely enina taona ka hatramin'ny ray aman-dreny be valambivalo-polo taona dia manao solomaso daholo ny kozain-kozina rehetrarehetra. Dia rehefa mamonjy ny fetan'ny zanaka pelezana sy ny fetan'ny taranaka any an-trano dia manofa sprinter anankiroa, dia manao solomaso daholodaholo hatramin'ny chauffeur ka hatramin'ny receveur ariariana re. Zavatra tsy mitombony zany. Ka raha mahita an'izany zao ianao dia safidinao ny miala, tsy voatery hitovy amin'ireo taranaka rehetrarehetra eo ianao. Zany hoe aretina hitovitovizana reo le izy, mety aretina tension le izy, na aretina diabeta le izy, na ataoko hoe insuffisance rénale reny, na le calcul rénal. Zany hoe ao anatin'le fianakaviana tsy maintsy misy tratran'io aretinao ambovo io foana, dia safidy ny miala ao anatin'le izy pasteur. Zany hoe raha mijanona am'izao le olona ka miezaka mitsabo tena fotsiny am'izao amin'ny dokotera sy amin'ny rehetrarehetra zany dia mety tsy ho afaka mihitsy. Fa raha ohatra kosa ka isafidy hoe za Jesosy tena nompo anao a, tena anaraka anao a, tena hifikitra aminao a, dia efa nentin'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ny orozona rehetra ary tafiditra ao anatin'izany io aretina mahazo anao io. Safidy ny hoe miaina ao anatina fahoriana sy ao anatina tsifosina sy ao anatina fahantsana lalina. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia mety hoe andalo ady a, ary misy fotoana mandalo adina ny tsifosina mihitsy, misy vanim-potoana tena sahirana mihitsy. Fa misy indray nefa mpanompon'Andriamanitra, dia ozy ny baiboly rigana ny oloko no tsy fisiny fahalalana. Zany hoe noho lay tsy fisina na tsy fahampiny ny fahalalana dia misy mpanompon'Andriamanitra maro mafana fo tena mitolona mafy ao anaty fivadikanina, mitolona mafy ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Atao daholo ny asan'ny tompo a, mitory tena kalamanjana, manao portaporta, fizarana fanasana kely ety sy aroa, milaza izy fa tsara Jesosy, manafaka Jesosy, nefa izy mitory tsy afaka. Izy mijoro vavolombelona mbola ny aina ao anatiny mihitsy. Ny antony dia zao, misy amin'ny apahany afaka, lay toe-ponao ratsy afaka, fa le fahoriana sy le fahantrana sy le fijaliana
tena mbola mitangisy tato amin'ny ilany ato ihany ary reny paster tiana ny ilaina an'ilay safidy ny raharaha be nefa de te raha tsy ao anatina fanetretena le olona ka mety teny fotsiny hoe za efa zao beraka de mbola zao ihany no le za ve de amonjy an'izany fa miankana am'safidinao le izy de anjaranao no manaraka an'le torohevitra sy ny toro lalana mba hanafan'andriamanitra anao satria maro amitsika neny ho afaka amin'ny apahany maro amitsika neny miova fo e maro amitsika be lehibe amitsika reny mijoro vavolombelona hoe milamina be ny tokantranonay tena mifakaty be zay mivady tena salama tsara zay mianaka avy nefa ny anina hoanina tsy misy atsy ny ekolazy ny mpianatra tsy voaloha atsy mijira matsy tapaka foana isambolana ny sakafo tena tsy zarizary fa ny marina de zao zay tahiny Jehova de voatamandrak'izay fitahiny Jehova mampanakarena zany hoe azo tandrahana tsara ato anatin'ny baiboly mba ho tafavoaka ny fiainan'ny olona anankiray rehefa manangana an'ilay fototra vaovao ka misafidy ny fiainana ny olona paster tsy maintsy ho tahin'andriamanitra zaho anisy vanimpotoana nandinika an'io mandalatsoratra masina io hoe fa tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana anao amin'ny zavatra rehetra de ny fanontaniana mipetraka tena tahina ve ny ara-panahinao sendra mbola misy hery mamatotra an'ilay ara-panahy matonga an'ilay zavatra rehetra tsy ho tahina hoe maninona no tahina amin'ny apahany zavatra rehetra fa tsy le zavatra rehetra araka ny volazan'ny baiboly de lasa ohatry ny sanatriny zany itenenany ratsy ny anaran'andriamanitra hoe za nono mba mivavaka re nono mba mpivavaka nefa ohatrany hoe totahina tokoa le ara-panahy fa ny marina de ty mbola misy zahatra mamatotra ny ara-panahinao ao mamatotra misy zahatra mamatotra ny fiainanao ao ary de afaka ianao amin'ny apahany fa tsy afaka ianao amin'ny apahany betsaka de lasa ohatrany hoe andriamanitra araveny tsy marina tsia andriamanitra tsy mba tsy marina zany fa marina andriamanitra mitaha andriamanitra fa nohony tsy fahalalatsika ka tsika moa pastera ao anatin'ity famarana ny seminaire ty araka ny teninao de hoe miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona ary tsika koa hoe de miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona misafidiana ny fiainana tompoko mba ho velona ianao sy ny taranakao ivavaka tsika pasteur mialohan'ny amarana tsika ty fotoana ty de metraka tsika ampelatana tompo sy fampianaran'izay a hitondra fahazavatsaina sy fahalalana satria ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ao amin'ny baiboly ivavaka isika misaotra indrindra tompo noho ny teninao a noho ny fampianaranao a matoko zay fa izany fampianarana sy teny nomenao anay zany de ahafahanay mitombo a ahafahanay mandroso ireto vahoaka reto tsy maintsy ho tahinao ny mpijery mpanaraka fandarana tsy maintsy ho tahinao manantena raiky fa andray zavatra avy aminao zay ary tena andray zavatra avy aminao ao arinan'izao fotoana sy fampianarana androany izao ho tahinao ty tokantranona andray anay tya amen zay zay ngamba pasteur no azo nresana androany raha amin'ny sabotsy moa zany amin'ny sabotsy ho avy zao no amaranana ilay loha hevitra ngezabe ty mihitsy hoe fanambinana sahozina manangana fototra vaovao tena koavana be ny fampianarana hoetsika ny defisy fanamby apetraka pasteur de tsotra ihany mila miova ny fiainan'ny olona rehetra nisy anabavy zay tamin'ny asa izy iny tamin'ny sabotsy nanantona tamin'ny sabotsy angamba izy mivady nanantona tena potika amin'ny fiainany tena potika amin'ny fiainany tena ny tena mibabababa mihitsy izy mivady tena rava na ianao an'le toroteny fampianarana tao anatin'ity le anyty izy le fampianarana hoe tena manangana mandrava an'le fototra taloha mihitsy le fototra taloha mihitsy ny ravana de manangana fototra vaovao de inona moa izy ty tena nalainay pasteur ohatry le body fotsonay ka body fotsy alatra izy io de asa nanomeny olona na nataony inona tsy haiko na nidora nomeny olona le izy fa tsy haiko na namidiny na hoe meny fotsiny fa nalainay tao atrano mihitsy izy nalana tao atrano satria le hoe misy ozina le izy fa body fotsy alatra body fotsy tsy mazava ohatrany misy resaka fanompo-tsampoko ohatrany resahany tamiko tam'izay fa vo afaka iny pasteur ozy izy tamin'ny herinandro de nisokatra ny lalana de tonga tao amiko teo zay hovady nanatitra fanatom-panonerany tena vola million maromaro no azony mety ny tsy mbola nandray vola ohatr' zao zay pasteur ozy izy tsy mbola nandray vola ohatr' zao zay atram'zay fanambady roapolo taona fanambadiana izy mivady fa vony ala ozy izy body fotsy nisy asana alatra sa sampy tsy tadidiko le izy fa body fotsy nyretsany fa ohatrany famatotra am'izay body fotsy alatra na sampy zay le izy de tao arinan'io de nisokatra ny lalana rehetra
de ny tiako atongavana zany hoe ty zavatra ataontsika ty tena fanamby ty defy hoe tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainan'retolona ireto ao anatin'izao fotoana goavana zay anaovantsika nyty fandarana zay fitahina sahozona ity manangana fotsiny vavoty sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny mongoté andrefa nambojanary eto amin'reto salina be da be anaky 10 reto ngeza de ngeza ao ary eto amin'ny samafo tanjombato ampitanjirama pasteur no anaovantsika nyty fotoana ity sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina tsy diso no amaranatsika azy pasteur samy tain'andriamanitra tompoko a de mahirisa daholy veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko